ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fangarahavatsika rehefa tratra dia alarobia faharaka ambin'ny folo ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatry ny voaben'ny sampla sekola lahady atsika rehefa koa dia ny marika toko fahasivy. Marika toko fahasivy andiny fahatelo amby telopolo ka hatramy andiny fahafito amby telopolo. Marika toko fahasivy andiny fahatelo amby telopolo ka hatramy fahafito amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tonga tao Kapernaoma izy. Ary rehefa mbita ohatrany Jesoa dia nanontany ny mpianany hoe inona ny adianareo hevitra teny an-dalana. Fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesoa dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Ary nandray zaza Jesoa ka nametraka azy teo afovoany, ary raha handrotrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovy no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Ray masonao manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao. Fahamarinana. Amen. Ny andininy fahatelo amby telopolo tapany farany, anaran'i Jesoa, inona no niadianareo hevitra teny an-dalana? Inona no niadianareo hevitra teny an-dalana? Fanontaniana entitra be io fanontanian'i Jesoa io. Fanontaniana entitra nefa tsy entitra fientitra fa mitaky valiny. Mitaky valiny ary ataontsika hoe mitaky valiny mazava mihitsy ary. Ilay voambolana ampiasain'i Jesoa, ampiasain'ny Marika moa raha mitantara izy dia dialogisomai, izany hoe nazaona teny hoe nazaona teny frantsay hoe dialogue. Fa io teny hoe dialogisomai io dia tsy hoe resadresaka fotsiny fa milaza hoe ady hevitra, miresaka zavatra fampiasan-tsaina, miresaka fampiasana loto ny teny zany Jesoa manao hoe fa inona no nampivaky loha anareo tahaka izany? Inona no tia mampiasa saina be anareo? Satria ilay izy aorista, zany hoe milaza zavatra mafy, milaza zavatra entitra be mihitsy, milaza hoe ady hevitra tena entitra, ady hevitra tena lalina. De toy ny manao zany Jesoa, inona ty ady hevitra tena lalina be, inona ty zavatra mampivaky loha, mampivadika ati-doha anareo ty eny an-dalana. Lay voambolana hoe eny an-dalana dia hodos lay teny hoe teny an-dalana ny teny hoe hodos, zay nazahoana ny teny hoe synode. Dia ny synode de syne miaraka, ohatran'ny hoe synonyme miaraka, dia hodos dia milaza lalana, synode zany dia zavatra miara-dalana na mampitovy lalana na hoe toy ny mitovy fijery na tahaka izany. Dia rehefa miteny zany Jesoa eto manao hoe inona ny adianareo hevitra teny an-dalana? De toy ny milaza manao hoe eny an-dalana ianareo dia laninareo amin'ny zavatra tsy tokony ho resahana eny an-dalana reo. Raha miteny hoe lalana Marika eto dia tsy miteny le lalana andehanana ihany fa toy ny milaza hoe fikasana, toy ny milaza hoe asa, toy ny milaza hoe projet. Fa maninona no Jesoa zany toy miteny manao hoe ary maninona tenareo mpiray lalana, mitovy fijery nefa maninona ny misy aminareo teo ambony noho ny hafa, misy aminareo teo tsara, misy amin'ny hafa teo lehibe. Fa inona ty ataonareo? Zay le fanontaniana. Fa inona ty ataonareo? Mpiray lalana nareo, ray tapo nareo, nefa misy aminareo teo ambony, misy aminareo teo tsara, misy aminareo teo ambony noho ny namany. Ary zay nahatonga ny mpianatra nangina tsy nahateny andininy faefatra amby telopolo fa tsy nahateny izy satria efa nandany ny fotoanany tamin'ny ady hevitra, efa nandany ny efa azo lazaina mihitsy ara hoe nifandratra tao anatin'lay ady hevitra. Dia manaitra zany Jesoa eto, manaitra azo 12 lahy manao hoe tsy zany ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe dia tsy ny fiadiana hoe zaho mpitarika, zaho lohany, za tsara, za lehibe, tsy zay ny zava-dehibe ho Jesoa. Fa izao izay teo lehibe de izao aoka ho mpanompon'izy rehetra. Amin'ny Marika
dia amin'ny filatsaraky ny marika raha mitentsika hoe inona no andinitsoatra masina mamitina ny filazantsaraky ny marika dia ny marika toko 10 andininy 10 tahaka ny hoe raha amy jauna dia ny jauna toko 10 andininy 10 toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ny mena ny zanatokana mba tsy ho vesatra mino azy fa hanafiaina mandrakizay zay mazava be amy jauna fa marika kosa indray de ny marika toko 10 andininy 10 manao hoe fa ny zanak'olona tsy tonga hotom-poina fa tonga mba hanompo lay voambolana ampiasain'ny marika eo dia diakoneo zany hoe Jesoa tonga ety ambonin'ny tany dia tonga ho diakoneo tonga ho mpanompo fa tsy tonga mba hotom-poina ary dia zay no averin'i Jesoa ihany eto amin'ny andininy fa 5:30 manao hoe ho mpanompony izy rehetra zany hoe izay te ho mpitarika de zao tokony ho mpanompony izy rehetra. Misy teoloziana anankiray nanoratra boky The Church Book loha tenin'ilay boky The Church Book zay commentaire izy io nosoratan'ny Frédéric Dell Brunner any amin'ny volume 2 manazava momba ny commentaire moa zany milaza teo any amin'ny manazava momba manomboka amin'ny commentaire ny Matthieu izy zany toko 3:10 sy 9 rehetra any amin'ny takila fa 30 any hoany no ahitana an'izany de hoe ty Frédéric Dell ty manao hoe zao ozy no amantarana fa kristiana ianao, inona ny maha kristiana anao de zao voalohany a de ianao manao ny fanekim-pinoana hoe za de mino an' Jesosy Kristy, zay ny voalohany maha kristiana fa ny faharoa de zao ny maha kristiana anao koa de zao manaiky ianao fa ny hazo fijalian'ny Kristy iny manaiky hanaraka ny hazo fijalian'ny Kristy ianao zany hoe manaiky hanaraka an'ilay Kristy zay maty tao amin'ny hazo fijaliana tsy hoe ianao manaiky an' Jesosy ho Kristy ihany zay le cristocentrisme tsy zay ihany fa ianao manaiky an'ilay hoe cristocentrisme zany hoe manaiky an'ilay Jesosy vao manaraka tsy hoe manaiky fotsiny fa manara-dia an'ilay hazo fijalian'ny Kristy. Amin'ny marika de zava-dehibe mihitsy ny hazo fijalian'ny Kristy, amin'ny marika ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy de ny hazo fijalian'ny Kristy. Hitantsika eo amin'ny marika lay fanekam-pinoana lay kapiteny nahitany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de rehefa nahitany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana nombona tao amin'ny hazo fijaliana lay kapiteny de manao hoe tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe amin'ny marika ny famantarana mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy de ny hazo fijaliana. No zany dia hoy ity mpanoratra ity Frédéric Dell manao hoe ianao koa raha tena kristiana ianao dia tsy maintsy cristocentrisme zany hoe ianao tsy maintsy manaiky fa manaraka an'io hazo fijalian'ny Kristy io ary rehefa miteny marika hoe hazo fijalian'ny Kristy de fanetreteny zay, fanafoanateny zay mahatonga ny tompo eto miteny hoe fa ino no ty ataonareo miady ho lohanareo, miady ho lehibe nareo, eny an-dalana ianareo, eo am-panatanterahana asa ianareo, eo am-panatanterahana fanompona ianareo, eo am-panatanterahana didy aman'andraikitra ianareo de zao laninareo ny fotoananareo ny am'izay ho lehibe fa tsy tanterahinareo ny asa fanompona fa raha misy aminareo ho mpitarika de zao aoka anaiky ho diakoneo izy ho anao diakoneo izy zany aoka izy anaiky hanompo ny namany. Ny teny hoe diakoneo ny teny verbe hoe diakoneo dia tsy milaza ao amin'ny soatra masina moa misy karazany be dehibe ny karazana fanompona telo sy efatra amin'ny testamenta vaovao matetika miverimberina de ny doulos matetika miverimberina dia de ny doulos izay misy moa misy koa ny mpanompo tokantrano mpikarakara sakafo iny hafa fa le doulos de lay mpanompo zay miasa any an-tsaha iny lay tena hoe satany mihitsy lay mahadoulos azy tena satany zany fa misy koa zany hoe diakonos ny diakonos zay efa miteny hoe diakoneo de mpanao servisy zany hoe tsy satany le izy fa manaiky anao lay fanompona izy zany hoe servisiny zany hoe izy zany tsy hoe tena doulos izy akory fa mety ho mpivarotra izy mety ho manana asa manokana izy na anazaina izy azy izy saingy nialany zay maha izy azy zay na napetrany zay maha izy azy zay fa nitanterahany lay servisy lay diakonos dia izay lay diakona zay zany lay hoe diakoneo zany manao manafoana ny tenany izy miala nikeny lay ny avy tany an'ilay asa fanompona
de ny ekeny avokoa ny fanafoanana ny tenany. Zay le hoe cristocentrisme modèle, zany hoe ianao zany a dia rehefa manaraka an' Jesosy anao de manaiky hanao lay asa fanompoana, mety mahana zay ianao mety mahana zay ireharehanao anao, fa izao manaiky anao hanafoana an'izay mba hantanteraka lay fanompoana ny hafa. Dia hoy Jesosy raha tsy manana an'izany anao aza atao hoe mpitarika, fa raha te ho lo anao de zao tokony manana an'izany. Azany ny toetra tian'ny tompo hananany fiangonana. Ny fiangonana mipino rehetra de zao eto anivony ty zao tontolo ty dia tokony ho diakonos, tokony ho manompo ny hafa, tokony ho manombotra ny hafa. Isan'ny fakapanahy lehibe mihitsy a. Tsaroantsika tsara nakany devoly fanahin' Jesosy Matthieu 4:4 hoy devoly tamin' Jesosy manao hoe nony ianao jereo ve anao nandana teneno tonga mofo io vato io, inona moa ny mahavaho, inona moa raha mijery maika tsika, inona moa ny mahavahotanana zany, nony Jesosy, inona moa ny olana raha ohatra ka novany le mofo nataony tonga mofo le vato, inona moa ny tena mahavahotanana zany. Tsy hoe satria tenin'ny Satana ihany zany de hoe zay mahafakapanahy azy, fa tsy zay loatra, fa ny hevitry le izy ny tena zava-doza hoe ianao nge zanak'Andriamanitra, ianao jerea mahana fahefana ianao, zavatra hainao ny zavatra rehetra, ianao ve de anaiko noana, ianao ve de anaiko noana, aza manaiky noana zany, ampiasao ny fahefanao, zavatra hainao nge zany, ianao manam-pahefana zanak'Andriamanitra, miteny fotsiny ianao hoe ataovy tonga mofo io vato io de vita zany, de mba ampiasao le fahefany, aza manaikinaiky fotsiny an'izany. Zay ny ombadiky le mahafakapanahy azy, zany fitaomana an' Jesosy ampiasa an'lay fahefana mahazanak'Andriamanitra azy mba hitiavany tenany. Hoe ianao nona, ianao mijaly, ianao ve de ampijaly tena eo, mba jereo ny tenanao mazaza de mampijaly tena mba aza miafy ohatran'io, aza manaikinaiky zany. Zay ny dikan'io fakapanahy io, ampiasao ny fahefanao. Jesosy nefa fantatsika fa tsy tonga ety ambonin'ny tany hanao mahafinaritra ny tenany, tsy tonga ety ambonin'ny tany hapiasa ny fahefana mba ho an'ny tenany, tsy tonga ety ambonin'ny tany hotompoiny fa tonga mba hanompo. No zany dia mifanohitra amin'ny mission an' Jesosy lay fakapanahy io, lay hoe teneno tonga vato, teneno tonga mofo io vato io, mifanohitra le izy. Zay natonga ny tompony teny tsy ny mofo haingeny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra laoky ny vavan'Andriamanitra. Fandrandray fakapanahan'i Jesosy koa, fakapanahan'ny apôstôly, de fakapanahantsika, fakapanahan'ny fiangonana hoe aza manaikinaiky an'izany ianao nge manamahy ianao ve de anaiko hitsahan'ny olona, ianao ve de anaiko rehefa manao anao de ataovy, aza manaiky ho ambany zany, aoka ianao ambony foana, ianao manatsaina, ianao tsara, ianao zao, aoka ianao ho ambony, nandray dia izany fakapanahy zany keo mahazo ny mpino. Dia eto de o Jesosy manao hoe tsy zany ny mpino. Ny mpino anivon'ny fiarahamonina de zao olona nataon'Andriamanitra hanondrotra ny hafa, olona efa afa-polona mahana fahafenona ao amin'ny tompo, tsy ny fitenenan'ny olona tsika ho mpanompo akory no mahambany atsika, fa manana ny tompo isika. Misy fomba fiteny latina antsoina hoe primus inter pares, ny ataon'ny teny latina hoe primus inter pares, premier parmi 16 égaux. Zany hoe misy mitovy eo, fa am'ireo mitovy reo de misy anankiray izay lohany, tsy lohany hoe ambony io, fa noho ny andraikitra fotsiny, noho ny fiantson'ny tompo fotsiny. Teny hoe primus inter pares io zany no ampiasain'ny ataontsika hoe ny orthodoxe rehefa miteny paopy izy, ny azy mo paopy antsoina azy fa tsy papa, prime ministre koa raha ny tena marina, primus inter pares zany hoe tsy milaza hoe fahamboniana manokana, fa milaza hoe voalohany am'ireo mitovy, mahavoalohany azy, tsy noho ny fahaizany, tsy noho ny fa mety hoe noho ny taonany, noho ny hoe tsy maintsy asiana mitarika fivoriana fotsiny eo, dia io daholo izy fa olona mitovy reo, fa misy natao hitarika fivoriana fotsiny manao ny fandaminana, fa tsy hoe ambony noho ny hafa akory izy. Zay le primus inter pares. Ary zay ny tian'ny tompo takatry ny mpianatra hoe nareo ange mpiara-dalana, nareo 12 lahy mitovy mpiara-dalana, ray lalana, tsy misy ambony, tsy misy ambany, fa nahoana ianareo no mandany ny fotoanareo teo ambony noho ny hafa indray, satria tafiditra ao an-tsainareo ny toe-tsaina zao tontolo zao, ny hierarchiany zao tontolo zao tafiditra ao an-tsainareo. De tandremo ny tompo eto. Ary dia ny tapany faharoa moa mbola mamerina zay teny zay ihany Jesosy raha naka ohatra momban'ny zazakely.
momba ny zazakely hoe nalainy lay zazakely de nataony teo fofoany ny mpianatra hoe jerio zazakely io le izy ara moa tsy hoe zazakely tsotra fotsiny fa hoe paidona ny teny hoe paidona dia tsy hoe zazakely tsotra fotsiny fa tena mahadinika mihitsy paisa mantsiny hoe zaza fa mbola paidona de mbola mazaza tena bitika mihitsy ary tena toy ny mpanompo kely mihitsy ary nantsony hoe paidona ane tena mpanompo kely mihitsy de nataony Jesoa teo afovoany de notrotroiny de izy manao hoe zao angeny tokony ho toetra anareo e zao ny tokony ho toetra anareo ary tsy azo lazainy hoe mpianatra ianareo ary zay mandray an'izao zaza zao nareo de zao tono mandray a. Misy filôzofy anankiray antsoina hoe Nietzsche, tsy mpivavaky Nietzsche fa mampieritreritra lay fable ndraisiny Nietzsche. Nietzsche ndray an'izy ao anatin'ilay boky kely nosoratany hoe Ainsi parlait Zarathustra. Io de nisoratany Nietzsche tany amin'ny taona 3 sy 700 tany io boky io fable lay izy dia fa mbola zao izy mbola io boky io mbola misy satria natota foana lay boky faraparany raha tsy diso any amin'ny taona 2023 ny édition fara momba an'io boky io fa izay manaitra amin'io fable io satria nosorata Zarathustra moa de fantatra fa niavian'ny teny hoe zoroastrianisme zay fivavahan'ny persianina tamin'ny fotoan'andro dia Nietzsche zany de nanazava hoe ny esprit na ny fisainan'ny olona dia mety miova métamorphose izy mety miova tahaka zao de ny voalohany izy io sain'ny olombelona io de mety miova toy ny rameva de aveo rehefa toy ny rameva izy de miova toy ny liona ary aveo lio rehefa aveo tonga toy ny zazakely zay le métamorphose-ny Nietzsche ka asehony ny amin'ny fiovaovany sain'ny olombelona de iny moa mahatonga azy miteny an'izany raha jerentsika am'ty marika ity tarafina am'ty marika ity hoe ny olombelona nge ozy izy sain'ny olombelona io de tahaky ny chameau amin'ny voalohany iny moa dikany hoe chameau na ny rameva amin'ny voalohany zany io sainao io izy de zao ny moa ny asan'ny chameau ny asan'ny rameva dia raha jerena amin'ny Zarathustra io dia mpitondra entana de raharay zany ianao izy dia mpitondra ny entana fotsiny de raisinao daholo ny entana rehetra amin'ny voalohany de ianao tsy amin'ny voalohany zany sainao de zany mandray izy omeny olona anao ao de mitondra entana de mavesana de ekenao daholo ty rehetra ty de eo zany ianao lasa ianao mpitondra entana mavesatra entana mandray an'ty rehetra ty ianao zay lay chameau lay rameva de feno entana ianao zany de aveo ianao mandeha hevitra ianao mandeha hevitra mandeha mamakivaky hevitra mandeha mamakivaky lalatsarotra fa izao rehefa tonga any amin'ny hevitra any enao rery am'izay de io ianao fa tonga liona zay le sary ny tenen'ny Nietzsche tonga liona zany hoe rehefa tonga any an'hevitra ianao enao rery tsapanao am'izay ho mavesatra de miala aminao iny entana iny dia lasa rehefa tonga ao anatin'lay amin'ny voalohany anao zany ve sara ny entana sy ny sisy eo fa misy fotoana tsapanao ireny am'izay ianao misy fotoana ianao tsapanao ho ianao rery miala le entana eny aminao dia satria ianao tratry ny fangiry firiana tratry ny tsy fisina any an'hevitra dia miova am'izay le saina de lasa miova le saina de tonga liona hoe ny sary an'io Nietzsche tonga liona am'izay zany hoe lasa miala lay entana mavesatra ivelany de lasa toy ny liona ny olona ozy lasa masika tonga liona lasa mahery ary dia milaza zay io lay tenenina hoe teo lohany io am'izay fa tonga saina fa maninona natao an'izao dia lasa teo mpitarika lasa liona ary aveo izy de zao ndray rehefa kelikely any an'hevitra any izy dia rehefa kelikely izy de tonga zaza zany hoe zay le tenen'ny métamorphose Nietzsche hoe tonga zaza izy inona indray le liona io rehefa kelikely dia tonga toy ny zaza io izy le fahatongavany liona makany am'lay zaza de zao lay fiovana ao anaty rehefa ohatra ka afaka lay enta-mavesatra ety ivelany dia tonga liona ny rameva fa rehefa ohatra ka afaka kosa lay enta-mavesatra ao anaty rehefa afaka lay enta-mavesatra ao anaty de tonga toy ny zaza izy
zany afaka indray le tamavesatra rehefa tonga afaka lay ao am-po de manjary tonga toy ny zaza izy. Filôzofia an'izany fa izao hoy Jesoa raha tsy ao am' Jesoa isika, raha tsy ao amin'Andriamanitra isika, tsy ny fahalalantsika, tsy ny fahendrentsika, tsy ny fahaiza manao antsika ny mahatonga antsika ho tonga toy ny zaza, fa ny mahatonga antsika ho tonga toy ny zaza, mahatonga antsika mahay manaiky na de reo olona tsy azontsika everitsika ho tsy azontsika ekena aza de noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Satria isika manaraka an'ilay Kristy maty ao amin'ny hazo fijaliana, zay le kristocentrisme, satria itsika mpanaraka an'ilay Kristy rehefa mibanjina ny hazo fijalian'i Kristy isika de haitsika ny manetry tena arakaraky ny anatonatsika ny hazo fijalian'i Kristy io, arakaraky ny hatsapatsika ny fangiry firian'i Kristy de izao tonga ho azy ato anatsika ato ny fahadiovam-po, ny fahalemem-panahy, ka lay folioana, lay foromotra de manjary tonga toy ny zaza. Le afaka malala krismasy ny andro afaka herinandro vitsivitsy de ampianarin'i Jesoa hanetry tena isika. Aiza no ianarantsika ny fanetretena? Hoy Marka eo amin'ny hazo fijalian'i Jesoa. Marka tsy nitanisa ny fahaterahan'i Jesoa ho tao an-tranon'omby fa zay ihany io, eo an-tranon'omby ao amin'ny Kristy, eo no ianarantsika ny fanetretena. Afaka malala engany tsy ho ampianariny zao tontolo zao ny amin'ny fireharehana, zay ezakazahany zao tontolo zao, ny fireharehana, ny voninahitra, zany idivany zao tontolo zao, azany no nanimba ary mbola hanimba ny tantaran'izao tontolo zao, ny fitiavan'ny olona te hitovy amin'Andriamanitra, fitiavan'ny olona te hisongona ny namany, fitiavan'ny olona te ho tsara, te ho ambony, te ho tompony ny namany, zany nanimba izao tontolo zao. Vao fakombaro fa tamin'ny alahatsika nahita ny nahazo lay filoha Siriana Basar el Assad na palahelo, ny toe-javatra nitranga, fahasimban-javatra sy ny zavatra maro samihafa, ny ao anatiny raha tena jerena de zao niditran'ny olombelona, te ho ambony, te hanitsakitsaka ny hafa, te ataotsika hoe hanao tohatra fiakarana ny hafa zany mandrakariva, ny mpinotro zany. Ny mpino de zao manan'Andriamanitra manondrotra azy izy, ny mpino efa zanak'Andriamanitra, ny mpino efa manana ny tompo, araka ny tenin'ny Paoly, olona hitsara anjely enge ianareo, ka tsy ny voninahitro tontolo zao niezaka zahantsika, fa izao ny fanompoantsika, ny fiezahantsika hanondrotra ny namantsika, fiezahantsika hanao zay ahasambatra ny namantsika, zany no tokony ezaka zahan'ny mpino. Afaka enganenao am'izao krismasy zao hianatra amin'ny fanetretenan'i Kristy. Ivavaksika tompo am'soranao zay ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay hanetry tena, mampianatra anao ho tia ny namanay, hanondrotra ny namanay, mampianatra anay koa aza hianatra amin'ny zaza madinika, mampianatra anay handray ny zaza madinika, mampianatra anay handray ireo voahilika ao anatin'ny fiarahamonina, ireo zay tondron'ny fiarahamonina ho tsinitsinina aza dia atao aminao ho sokafanay ny fonay handray azy reny. De am'izao alarobia zao tompo de taio ny tontolo andronay, miatrika fifidianana ny vahoaka malagasy amin'ity alarobia ity, de ianao Andriamanitra no ametrahanay ny zavatra rehetra, fenao de fitiavana, ianao de fifaliana, ianao de fihavanana, ianao nandrava ny hevitry ny fisarahana, de am'izay mety ho fifanaratsiana, am'izay mety ho fifampitsarana, hietseroa de hifonanay aminao reny Jesoa. Raha toka tsy nahay ny fandamina izahay, tsy mahay mifamely izahay, de hifonanay reny Jesoa, fa aoka ataonao miara-miasa ny zavatra rehetra, ahasoa ny firenenay. De ataovy mahay mifamela ny malagasy, ataovy mahay mifamela ny mpino, mba tsy ho efitra mampisaraka anay ny fifidianana, fa ataonao kosa ho miara-miasa, ahatonga anay andeha araka ny sitraponao. Dia aron-tsainy ifanahinao masina tompo amin'ny tompona ndraikitra iza tokony mba handeha amin'ny fahamarinana ny zavatra rehetra, mba handeha amin'ny filaminana ny zavatra rehetra, handeha amin'ny fahitsiana ny zavatra rehetra. De taio ny tanindrazanay, taio ny latsaka ho fidiana rehetra, fangio ny fony izy ireo, ary taio ny malagasy rehetra tompo mba hiorina amin'ny teninao, de manjaka atomponay ianao mba ho fena-pifaliana ny isan'andronay. Saotra Jesoa, amen.